amin'izao fiainan'izao ihany no anantenantsika ny Kristy dia mahantra indrindra noho ny olona rehetra isika. Amen. Korintianina 1:5-10 ny andininy 7:20. Hafatra mahitsy zany hafatra omeny Paoly apôstôly ny Korintianina zany ry havana. Fa omenanao androany koa zany. Ianao ve manantena ny Kristy momba nyty fiainana tany ty fotsiny ihany sa mba manantena azy momba ny fiainany lanitra? Mampalahelo ny fiainana kristianina ankehitriny satria ny antony idirana am-piangonana sy amonjena fanompom-pivavahana sy ivavahana dia niadana amin'ity tany ty ihany, ny azo vola, ny azo fiara, ny azo trano, ny lamina ny tokantrano, ny lamina ny ankonana, ny tsy arary mihitsy isan'andro izay ihany no mahatonga ny olona hivavaka fa tsy mieritreritra mihitsy ny hoe ny antony tsy maintsy hivavahako dia satria maniry ilay fiainana mandrakizay tsy misy fiafarana. Ny tena irin'ny olona dia ilay fiainana ny tany, ilay niadana amin'ny fiainan'ny nofo ihany, anaovana izay daniny kibo sy hiadanana sy ireharehana sy anaovana izay mety ho mahaso ny tena eto amin'ity tany ity ihany, ny antony hanomponan'i Jesosy. Dia tonga aminao ary ty teny ity androany, raha ny amin'izao fiainan'izao ihany no anantenanao an'i Kristy dia ianao no mahantra indrindra. Aza dia ity fiainana tany ity ihany ry havana no anantenanao an'i Jesosy. Fa raha anantenan'i Jesosy ianao dia ilay fiainana an-danitra antenaina azy. Efa nandeha nanomana fitoerana ho antsika izy ihany. Aza ny eto amin'ity tontolo izao ity ny matomatesana, fa raha tsy maintsy haniry ianao dia ilay fiainana mandrakizay. Jesosy anety ianao hanampy ianao foana izy. Rehefa mangataka aminy ianao dia ontsy izy, malahelo izy, be famindrampo izy, omenanao ny zavatra izay angatanao aminy. Raha fantany fa mahasoanao eto amin'ity tany ity. Fa izao ny tsarovy, malahelo ihany koa ny tompo mieritreritra hoe ity olona anankiray ity dia nangataka amiko ny zavatra ny tany foana amin'ny mamay azy, fa tsy mba mangataka amiko ny zavatra ny lanitra. Ny tena angatantsika amin'ny tompo any ry havany dia ny famelan-keloka. Io ny lakile amin'ny fanjakan'ny lanitra io. Ny famelan-keloka sy ny fiainana mandrakizay. Ekena fa vita batisitsika ary manana anjara amin'ny fiainana mandrakizay, kanefa raha valiana loatra amin'ity fiainan'ny nofo eto an-tany ity tsika dia ho tavela miaraka eto koa. Tsy andova amin'ny fiainana mandrakizay sy ny lanitra. Anio ary ry havana, aza dia manantena ny Kristy ny amin'ny fiainana tany fotsiny ianao, fa manantena ny Kristy amin'ilay fiainana an-danitra. Misy zavatra tsara ho manino anao any. Ninona ataonao eto amin'ity tany ity, ataovy ho an'i Kristy mba hahatonga anao hanana anjara amin'ilay fiainana mandrakizay. Tsarovy foana ilay tenin'Andriamanitra manao hoe izao tontolo izao ho levina, fa ny teniko tsy mba ho levina. Ny tenin'Andriamanitra ny tsy ho levina ry havana. Ity zavatra ny tany anakinantsika amin'ny fotsika ity mbola ho levina ity indray androany. Apetrao amin'i Jesosy ary ny zavatra rehetra, manantena azy amin'ilay fiainana mandrakizay, fa izany no tena irintsika. Amen.